Trangam-piarahamonina mampalahelo kosa raim-pianakaviana iray no hita faty tao anatin'ny fiarakaretsaka izay fitondrany omaly maraina tsy fantatra mazava ny antony nahafaty ity lehilahy ity raha ny voalazan'ireo nanatra mahazo fanadihadiana eo amin'ny sariny Mamra Samuely. Raim-pianakaviana iray 27 taona ary mpamily fiarakaretsaka no hita faty tao anatin'ny fiarakaretsaka fitondrana omaly maraina. Ny asabotsy alina teo izy no nametraka ny fiara teto amin'ity tobin-tsolika iray ity ary efa izy tsy nisy intsony no hitan'ireo nanatry maso ny maraina. Efa fanaony raha ny fanazavana ny mametraka fiara eo amin'ity tobin-dasantsy nahitana ny razana ity. Tsy miala ao anaty fiara izy fa ao ihany ny mandry hany ka tsy dia nahataitra firy ny mpiasa ny tobin-tsolika nahita azy teo. Nanomboka gaga anefa izy ireo rehefa nahita fa mbola teo atoerana ny fiarakaretsaka misy azy ny maraina satria raha mifantatra dia mpifoha maraina ny lehilahy. Tamin'ny 1966. Inona ny asany? Chauffeur. Dia chauffeuran'io taxi izy? Dia fantafatantsareo hoe inona mety zavatra antsanga? Tsy haina mihitsy fa afahandreo foana izy isan'alina. Indraindray izy mody any an-trano ihany, indraindray izy matory ato. Matory ao anatin'ny tômôbily io? Dia tsy fantatra mihitsy mety tamin'ny firy teo izy maty? Tsy fantatra mihitsy. Nampiantso ny zandary avy hatrany ireo nanatry maso. Ny laza moa ny mpitandro filaminana ny jiro fotony teny toerana fa fahafatesana tsotra na voajanahary no nahazo an'ity raim-pianakaviana ity.